Mazuku, Nikeleza Anaku, Nivava, Nivava, Wanizal Tontulizal, Nituru, Nituru, Amafaza Tenisu, Panitu Pudefiti, Numanu Angana, Saruja. Yang puno zan tena hoe tena marary zany zay moa saintsaina ny fanjavana foana satria miravany satria za olona hoe nanolo tena an Jesosy mivavaka maninona dia tia moravany le fanaovako le fanompoko an'Andriamanitra zany hoe miseho azy teo masina teo izy dia tia ny horavany zany dia tsy tokony ny zavatra nataoko dia nangina dia niala zabaka niala satria tsy lasa otratra ny fakampanahy eo lasa hoe hamaly ary rehefa avy eo lasa ohatrany hoe voatariky zany zay mihitsy ny tona zany hoe lasa hoe voatariky amin'ny zavatra haratsiny iny ianao satria ianao efa hita hoe efa hoe mivavaka anao dia hoe efa madio maivana ny antanao tena hitanao hoe mahafinaritra anao miaraka amin'ny Jesosy ny hira fiderany ianao vao miditra avy any izy tonga dia hoe manapotika zany tonga dia hoe ny ara-pananao tonga dia ny fonao zany ny fo io indrindra saintsainy ny handravan'ny fony satria ny fonao satria io fontsika io mako rehefa hoe nanolo tena an'Andriamanitra rehefa mananoty an Jesosy ianao io fonao mila tandremana ary hatramin'izao tena ivavahako ary mangatavavaka anareo hoe mba hoe io fo io tena ohatrany hoe tena mibelesy rehefa io ny atakevan'ny lavarambo tena tsy voatazona anao mihitsy mba hoe mizaha hoe mba hoe hahiala amin'ny fahatezerana ity satria amin'ny fo ao ny tena atakevany voalohany iny foa iny ny azony ao dia tena hoe rava ianao zay tena rava satria tiany hanjava iny fonao iny izy satria madio ianao maivana ianao miaraka amin'ny Jesosy ianao sambatry ianao ka iny tiany potehany iny fa dia hoe mila mitandrina isika mitandrina foana ninona zana-tsipika alefa ny Satana dia hoe ny ataontsika dia hoe amin'ny Jesosy ihany ao manana fahendrena ianao dia mandresy ianao amin'ny farany na inona izy dia tsy maintsy mandresy ihany ianao amin'ny farany ary fampahoriana ho izy no tenin'ny molony zany hoe le resaka ariboaka ny vavany mampahory ianao mamparary ny fonao le izy satria miteny ianao dia tonga dia any amin'ny fonao ny kebeany voalohany any amin'ny fo mihitsy satria avoaka ny vavany le izy dia iny amin'izay raisinao dia iny manindrona anao ao kanefa tokony hoe hiala amin'izany tsy tokony hiaroaro zany tsy afaka miala moa ianao satria atokantranonao izy afaka hiala ho aiza avy eo miafaka fotsiny ianao milaza ianao hitako hoe mampahery ty teny ity miala ny zavatra na maninona vao miteny ny vavany tonga dia miala satria mampiditra fakapanahy mampiditra zavatra lasa ohatrany hoe mitafiditra aminazy zany miteny lasa izy indray mahazo vahana satria nao efa hoe madio ianao efa mivavaka anao efa mandray ny Jesosy ianao dia petipetany amin'izay dia lasa hoe lavo anao zany lasa lavo anao rehefa ianao no mamaly azy satria zay mihitsy ny hoe ianarasika hoe manana fahendrena Jesosy miadinao na misy ory tafio-drivotra aza na misy ina dia mijoro foana Jesosy foana fa mandresy foana amin'ny farany sady fahalalana no hamenoany ny efitranonao zany indrindra raha manana fahendrena isika tena hoe amen'Andriamanitra fahalalana isika fenoy ny fahalalana mihitsy ny fonao zany ny efitranonao zany fenoy ny fahalalana zany hoe ny fotsika zany izay efa nidomany io tsy ambina satria efa namen'i Jesosy fahendrena isika efa namen'i Jesosy fahalalana isika dia manana fahendrena dia amin'izay harena soa sy mahafinaritra rehetra be hery
amin'izay harena soa sy mahafinaritra rehetra. Zany hoe ny harena soa zany hoe manan-karenantsika manana any Jesosy. Ia, harena soa sy mahafinaritra ity tenin'Andriamanitra ity zany dia hoe karazana hoe harenantsika ihany koa satria ato no itavantsika ny fananarana, ato no itavantsika ny torolalana, ato no natiavantsika fahendrena amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Dia aoka isika zany hoe hiankina amin'Andriamanitra foana ny fiainantsika sy mana hoe aza mety miala amin'ny Jesosy mihitsy na misy inona dia hoe tena hoe ajoroy a Jesosy na be ny tafio-drivotra dia miorina tsara isika satria tsara ny miaraka amin'ny Tompo. Manana hery isika, be hery ny lehilahy hendry. Amen. Lehilahy no ny teneniny eto fa isika dia vehivavy daholo koa zany ny ato dia hoe manana hery isika rehefa manana an'i Jesosy tena misy hery. Zary reto tena hoe ijoroako vavolombelonareo fa tamin'ny tsy haiko une semaine zay tena ohatrany hitako hoe matory foana. Mivavaka dia azo tory. Dia raha mivavaka dia tsy lasa hoe teatory dia lasa mivavaka fiteny mivavaka miova daholo. Ny zavatra tokony teneniko tsy miteny tena hitako hoe mangatsika ny ara-panahy, hitako hoe tena hoe te hamotika anahy mihitsy ilay lavarampa tena hoe tena hitanao hoe rehefa anao manana an Jesosy tonga dia bitsihany ianao, tonga dia bitsihany fanahy masina ianao hoe tonga dia manaova délivrance ianao, manaova fifadikana ianao, aza manaiky fa dia tena nataoko zay. Tena hitako hoe na miala azy fa tsy afaka mivavaka tsony fa tonga dia matory reraka. Tsy misy nefa za tsy dia be asa aminao ahoana fa dia hoe reraka fotsindao dia tonga dia hoe eo no hoe tonga dia rehefa nanao délivrance aho dia tena hoe amin'ny anaran'i Jesosy aho miala ity fa tena hoe tsy hitanao nahazo hery ianao, nahazo hery tena nahazo hery dia hoe na le fantoritoriana iny tsy ny azoko tsy tonga amiko tsony. Tena hitanao miala amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy rehefa nanao délivrance. Ny tena koa tena hitako hoe nahazo hery, manana be hery ianao sady henjy, manana fahendrena ianao sady ny herin'Andriamanitra mihitsy nitafianao satria nanana hery vetivety eo tsy nalemilemy tsony tsy tonga dia hitanao hoe lasa hoe tena Jesosy tena hoe za miaika ry ravavy sy Kanada tsy haiko raha misy lehilahy ato tena miaika an Jesosy hoe zany fitiavana ao anahy zany Jesosy tsy mamela antsika irery surtout itsika rehefa mandray azy dia na hoe raha sendra varimbariana tena hainy hoe niverena ianao aza manao an'io anao fa tonga dia hoe nahazo hery tampoka, nahazo fahendrena tampoka nefa za teo zay lasa hoe mamaly rehefa misy zavatra kelikely fotsiny tonga dia tezitra dia mamaly dia maninona fa rehefa nanao délivrance ny tena koa nanana hery nanana fahendrena nanana tena hoe nanana tsy nasiko hoe ratsy zany tamin'ny tenako zany fa dia tena hoe hitako hoe Jesosy nanome hery dia amin'ny andininy fahaenina fa ny fahaizana mandamina tsara no entonao miady. Amen. Zany hoe ny fahaizanao mandamina tsara no entonao miady. Amen. Zany hoe rehefa milamina ianao rehefa hainao mandamina ny programanao za taloha dia hoe te hivavaka aho dia tsy lasa ohatra ny tariny fanahy masina koa zany za amin'izao fotoana izao hoe zao lera zao anao tsy maintsy mivavaka, lera zao ndreo tsy maintsy mivavaka dia efa nifiksevako le lera dia nasiako alarma mihitsy vao misone ny alarma na ny an-dakozia na aiza dia hoe fa ny lera dia hoe fa mandamina ny programako mivavaka amin'izao amin'izao lera zao dia tsy maintsy hoe vao mandeha ny alarma tonga dia fa mandohalika amin'ny tonga dia hoe fanahy inzay Jesosy miantso anahy tonga dia mivavaka mandohalika dia Jesosy tonga dia tena naiza za hoe vao misone ny alarma dia fa miankohoko azy dia tena fa mivavaka satria mandamina ny programako.
hoe alamiko ny programa ny fanomporoko an'Andriamanitra hoe lera zao tsy maintsy mivavaka tsy maintsy miankoka anatrian'Andriamanitra dia hoe mahay mandamina tsara no entinao miady izany hoe sika manana fahavalo isika tsy iza zany fa devil Satana ireny mihitsy ny hoe manapotika ny fiainanao manapotika ny ara-panahinao fa raha tsy hainao ny tanjona an'izany raha tsy mifikitra amin'ny Jesosy tsara ianao dia ataoko hoe tena voaringany mihitsy tena voaringany satria tsy manaikinaiky ho azy ireny manana fahavalo dia mila hoe miambina foana sika mila hoe tafitsika tafio ny herin'Andriamanitra foana ianao mitafio ny herin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny famakiana ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny fiderana zany androany tena hoe ny lidera rehefa nahazo ny olana io teo anaty eo dia rehefa hitako fa hoe tena hiagravela izy tonga dia niala amin'ny anaran'i Jesosy aho miala tonga dia niditra amin'ny efitranoko tonga dia nitera fa nahazo hery tena hitako hoe herin'Andriamanitra no azoko tena ohatrany hoe nafana be ny foko tena Jesosy misaotranao tena hoe mahatsiaro sambatra isika izay manara-dian'Andriamanitra mahazo hery manana hery ianao tsy mandehandeha ho azy ny fanompona an'Andriamanitra ny fanandoha alefanao ny fikelezanao aina manao ny asan'ny tompo tsy mandehandeha ho azy reny fa misy tika Jesosy tiatsika Jesosy indrindra isika izay efa naradia azy dia aoka naradia hatramin'ny farany fa aza miverin'ny-dalana ninona ady atsika ninona olana ataotsika misy amin'ny fiainatsika dia tadidia hoe fanjesena no ambadika izao dia fanjesena amen ya ahezanao hoe entinao miady zany hoe manana ny herin'Andriamanitra ianao ahezantsika miady amin'ny fahavalosika ary raha maro ny mpanolotsaina dia misy famonjena amen zany hoe raha maro ny mpanolotsaina zany mety misy ohatrany hoe mitaraina amin'izao fotoan'izao mitaraina aminareo izao ny zarana dia mananatra misy fananarana manolotsaina aza mamaly ianao raha vavy mivavaha zao ngina nataon'ny Joby zao ny fijaliana nataon'ny Joba tsy voatery hoe manaka ny Joba iny ihany fa zao ady atreanao zao dia hoe nanjoan'ny Joba io indray nanjoanao fampahirezana zany no azonao amin'ireny amin'ny namanao amin'ny ravavinao ara-panahato zany dia fampahirezana no azonao amin'izany dia misy ny famonjena amen tena hoe tamin'ny za mbola hoe tamin'iza nandalo fitsapana tena saika ny verin-dalana zay maminanatra anahy daholo nananatra anahy amin'ny daholo rehetrarehetra hoe aza manao an'izao ny atao zavatra fafy ny devil Satana reny tsy enona reny aza enona ny fonao iny mahazo anatra zao ny ianao mahazo fananarana fanolora-tsaina zany dia lasa hoe iny makahery anao dia hoe lasa hoe eniary anara-dian'Andriamanitra sy anao an'izany intsony ary vao meka hoe ny fikirana amin'Andriamanitra ny fananarana ataony namana ny fisolotsaina ataon'ireny dia misy famonjena amen dia hamonjy asika zany Jesosy Kristy mamonjy anao foana izy tsy hoe voatery hoe eo anao hoe misy olana anao dia eo anao vonjena fa misy olo ataony fitaovany hoe mandana ataovan'izao io hampahery anao zany mba hoe tsy hahavery anao tian'Andriamanitra hoe isika izay fanandrainy Jesosy tena adidiny tena miaika hoe adidiny isika sady tsy mamela antsika irery zany Jesosy raha misy ady adivanao mandalo ady sarotra ianao mandalo ady ianao kanefa tsy mamelanao zany fa hoe rehefa hoe manara-dian'i Jesosy tika manana an' Jesosy tika dia tsy tokony hoe ho kivy zany fa hoe ambadiky izany fanjesena raha misy mamely ianao amin'ny alalan'ny ady satria io fotsika io za tena
tena hoe io no tena blessentsika voalohany indrindra raha fa tsy haitsika mitandrina an'io tena hoe lavo isika fa io fo io no angatahan Jesosy hoe Jesosy io atao hanana fo fandeferana izay foana rehefa mivavaka dia hanana fo fandeferana hanana fo fahendrena fa tsy hoe raha fa misy hoe alefany hoe iny fitaovana tsy izany alefany fa ny olona ao amin'ny manodidina anao eo ihany dia iny mila tandremanao raha tsy mitandrina zao za tandroany izay dia ataoko hoe efa voafingana fa tena marary rehefa tena marary ny fonao fa rehefa anao manana an Jesosy tena hitanao hoe maivana hitany foana ny lalana hoe tsy mety zao anaka fa zao ny tokony ataonao da lasa ohatrany hoe automatique zany ianao ny fiainanao izy ny didianao hoe mialata aviaty ianao zay mitsy ny tena Andriamanitra hoe tsy mila hoe miakambana amin'ireny mikambana anao anaty tokantranonao fa rehefa manjeky ny devoly mahazo anazy dia mikisana fotsiny dia miala fotsiny satria raha eo ianao lasa hamaly azy lasa hoe tsy tokony miaraka amin'ireny zany dia tsy afaka miala moa ianao fa atokantranonao izy an'olona ivelany ihany azonao ilana fa n'olona tokantranonao ny olona hoe manodidina anao tsy afaka ilanao mikisaka fotsiny ianao miala ilay zavatra avoakany satria na ny hitanao mitsy hoe tsy avy amin'ny tena lezy fa tena ohatrany hoe misy mampiasa izy tena tsapako izay hoe misy mampiasa ilay olona ka tsy tonga ho azy na ny zavatra teneny zavatra tsy lôjika daholo zavatra hoe fahatany te hatezitra hatamotika ny fiainanao satria ity ozy izy miseho te hivavavavaka eo ity dia mety efa tena tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy zany tena hoe mikisana n'ilay olona dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia nanany eneo amintsika tsirairay avy misaotra raha vavany amin'ny fandraisanao anjara sy nanomezanao micro dia mampitomboana ho aminao hatrany ny fahasoavan'ny tompo. Ia ohabolana toko 420 tsika izao dia atombokako manomboka eto amin'ny 7 indray. Vakiko ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo hoe avy tsy takatry ny adala ny fahendrena tsy mba mahalobavy ambavahady izy izay misaintsaina anao ratsy dia atao hoe mpanolontsain-dratsy otany fikasany adalana ary fahavitavitany eo mason'ny olona ny mpaniratsira raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao dia kely ny herinao vonjeo izay entina ho vonoina ary engany ka mba harovanao izay mangozozy efa omby eo am-pamonoana raha hoy ianao tsy mahalala izany zahay moa zahay mandanja fo tsy mihevitra izany va ary izay mandinika ny fanahinao tsy halala izany va eny hovaliana araka ny ataony avy ny olona rehetra anaka homana tantely fa hatsara izany ary ny to tantely fa homaminy eo am-bavanao. Amen. Ia ezahako atsaiko ihany 15 minitra ko raha ohatra ka tafiditra ao anatin'izay ka tsisy manelingelina fa mbola betsaka antsika no mbola voninandray anjara aorianao. Ia toy ny efa nravavy teo moa izany dia mikatsaka fahendrena sy ny fahadalana foana antsika atao amin'ny ohabolana fa avy tsy takatry ny adala izany ny fahendrena ny olona adala ary havana ny olona niala tao amin'Andriamanitra na hoe mbola tsy ao amin'Andriamanitra izany no adala tsisy olona efa nandray Jesosy Kristy ka mbola lazaina fa adala izy ary izany ilay tsy ahalalany amin'ny fahendren'Andriamanitra avy tsy takatra n'izany satria tsy ao aminazy ilay fahendrena ary tsy mahafantatra an'izany izy fa ny adalana nefa ao anatiny. Isika kristiana izay efa nateraka indray tena natsapa hoe efa an Jesosy Kristy tsy mihena ny fahadalana fa mahatakatra tsara ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahalalàn'Andriamanitra. Indraindray tsika nefa mety amin'ny olombelona tsika mety misy fahadalana kely indraindray mety mivily mety amin'ny maha olombelona tsika izany
fa ilay tena hoe fahadalana tanteraka dia ilay fahaverezana tsy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy, tsy ao amin'Andriamanitra mihitsy, fa mandeha amin'ny fiainana izao tontolo izao. Mandeha mitentsika izany ao anaty an'izany hoe mbola ao anatin'ny adalàna ve isika, fa ny olona efa nateraka indray efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia olona manana fahalalàna ny sitrapon'Andriamanitra. Izay misaintsaina hanao ratsy dia atao hoe mpamoron-tsain-dratsy. Vao misaintsaina fotsiny ny ten'Andriamanitra efa hoe mpamoron-tsain-dratsy izany. Andesika hangataka amin'ny fanahy masina hanana fo madio, hanana fisainana madio mba hisaintsaina zavatra tsara foana fa tsy hisaintsaina ratsy. Fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany ny misaintsaina ratsy fa lasa hoe mpamoron-tsain-dratsy isika anatin'izay. Aiza mena toerana ny devoly hanome saina ratsy anao, hampaeritreritra-dratsy anao, hamoron-tsain-dratsy anao anatin'ny fonao. Amin'ny fanahy masina no angatahana mandrakariva ao anatin'ny fontsika. Manoloana amin'ny fiainantsika satria indraindray mety mampahory antsika nohatra izany, mety hoe namana ny havana ny mpiara-miasa dia maharary antsika ilay zavatra ataony dia lasa mamoron-tsain-dratsy tsika, misaintsaina ratsy amin'ny adalàna ary fahavetavetana eo mason'ny olona mpaniratsira. Fahotana ihany koa ry havana ny fikasan'ny fahadalàna, ny fikasana izay vao hanao adalàna fa tsy ianao vao fikasana ao anatin'ny sainao dia efa manoto ianao izay. Ary izany no hitandremantsika mandrakariva amin'ny fiainantsika satria na ilay fisaintsainana fotsiny ara dia efa miteraka fahotana eo amintsika izany. Misaintsainanao ratsy, angatahana mihitsy ny fanahy masina mba hanadio fosiny ny saintsika mandrakariva manoloana izay mety ady atrehantsika. Tsy matetika ry havana eo amin'ny fiainantsika dia misy mihitsy ny tena hoe mampite hamaly ratsy ny ratsy mihitsy ny ataon'ny hafa. Fa ny kristiana izany tsy izay e. Andriamanitra no mamaly miady ho antsika amin'izay mety ady atrehantsika fa tsy anjarantsika ny mamaly azy. Fa ny anjarantsika dia mandeha araka ny fahamarinana, araka ny fahendren'Andriamanitra. Fa raha vao mikasa fotsiny ianao hisaintsaina zavatra ratsy dia efa manoto tsika izay. Dia latsika izay zavatra izay. Vao misaina dia izaho matetika manao an'izany hoe misy zavatra ataon'olona anao izany dia te hamaly an'iny koa dia misaina ingany hoe tsy mety izany dia soa tena amboary mba tsy hanao toetra ohatran'izay koa fa mba hanana toetra araka ny sitraponao. Fa maha-olombelona mantsy tsy maintsy misy kely foana izay zavatra izay ao anatin'ny saintsika hoe tena izao ny ataony anahy dia ataoko an'izao koa izy, fa miezaka tsika miala an'izay zavatra izay. Maha-olombelona tsika. Fa mampahafantarin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina hoe izao ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia izao ny fahendren'Andriamanitra dia manaraka an'izay tsika. Raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao dia kely ny herinao. Ia, izay moa maha-olombelona tsika ry havana. Rehefa sendra fahoriana tsika na mety fizahana toetra dia mahatsapa fa tena kely hery tsika. Tena tsapantsika ny vatana mihitsy izany hoe tena kely ny herintsika rehefa tena ao anatin'izany fahoriana izany. Mafy izany. Fa izao aiza retinao amin'ny vatanao ny izay mety fahoriana iainanao fa petrao amin'Andriamanitra, eto amin'Andriamanitra, eo an'i Jesosy Kristy, iaraha mitondra. Fa rehefa mentsika an'i Jesosy Kristy izay fahoriana izay dia may ho ana ry havana. Raha maha-olombelona hitantsika matetika ireny olona le manana fahoriana na manana problème ireny dia misy mamono tena mihitsy fa tsy zakany. Olona tsy manana an'i Jesosy Kristy ry havana amin'ny olona mahavita ohatran'ireny. Satria kely ny heriny, tsy manana hery entina hiatrehana ny adiny intsony izy dia aleony mamono tena. Tsy manana fitiavana Jesosy Kristy izy matoa manao an'izay. Fa raha ao aminy fitiavana an'i Jesosy Kristy miaina araka ny tenin'Andriamanitra izy tsy mamono tena izany izy. Satria ahoana ny tenin'Andriamanitra aza mamono olona. Mamono ny tenany izy, fahaverezana ho anazy izany.
tsisy fitiavana ny dikan'izany raha matoa izy namono tena tsy misy fitiavana ho aminy na ny tenany ara tsy tiany satria vonoiny dia tsy ao aminazy Jesosy Kristy izany fa ny ao amin'ny olona ao amin'ny Kristy dia miaina an'izany fahoriana izany daholo miaina problème fa izao rehefa kely hery ianao dia omeny tompo hery be rehefa apetraka ao aminazy ny olanao omeny tompo hery ianao hiatrehanao izany ary tsy maintsy hovahan'ny tompo aminao ny olana sy ny fahoriana iainanao rehefa tena apetraka ao aminazy izany fa tsy maintsy mandalo izany fahoriana izany ny olombelona rehetra na kristiana na tsy kristiana tsy maintsy mandalo fahoriana mety hoe problème mety kely ny herinao anatrehan'izany fa atsoa Jesosy Kristy hiaraka aminao atsoa izy apetra ao aminy izany za tamin'ny nandalo fahoriana rehefa fa tena efa nisy fotoana ny grâce hoe reraka tena tia teny tia mitsy nahazo anatiny hoe reraka Jesosy tena reraka sady mitomany amin'izany hoe reraka Jesosy fa tena tsy nanary ny tompo ary tsy manome zavatra tsy zaka izany izy rehefa manome anao sisan'izany hoe tsy zakako fa namono tena fa zakako dia hoe safezany hoe be loatra izany ilay fahoriana matoa izany izy namono tena tsy zakany intsony zaka foana io raha hoe tena mino ny ten'Andriamanitra ianao fa matoa tsy zakanao tsy ao aminao Jesosy Kristy izany dia narebirebeny devoly ianao dia namono tena ianao dia lasa maty ianao fa rehefa mandalo an'izay zavatra etsy matetika mantsy ao anatin'ny fahoriana mihitsy no mahatonga ny titenty kely hery fa tsisy hoe olona any manam-pifaliana ka hoe kely hery fa ao anatin'ny fahoriana sy ny olana no mahaketraka ny olona tsirairay avy fa rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy meny tompo hery hiatrehana an'izany ary tafavoaka mpandresy foana rehefa mahatoky azy injeo izy izay entinao vonoina ary engany ka mba arovanao izay angozogozo fa efa ombe eo ampamonoana mifampitohy ity ten'Andriamanitra ity ry havana mifampitohy amin'ny 12 raha hoy ianao tsy mahalala izany izay moa tsy mandanja fo tsy hevitra izany va ary izay mandinika ny fanahinao tsy halala izany va eny hovaliana araky ny nataony avy ny olona rehetra raha misy olona anankiray izany ohatra anankiray izany izao hoe eny amin'ny fiarahamonina misy olona anankiray izany tratrana ny nangalatra dia avy ny olona dia hanao fitsaram-bahoaka hamono anazy misy zavatra iray avana tsara ka sitrapon'Andriamanitra fa tsika manana tandalana hoe misy lalàna mifehy tsika tsy ao anatin'ny lalàna mihitsy ny hoe manao fitsaram-bahoaka raha misy olona anankiray tratra nanao raha zavatra tsy mety dia ianao izany isany tokony hijoro vavolombelona anankiray tsy handeha hanaraka ny ataon'ireo olona ireo hoe handeha hamono koa satria hoe nangalatra izy vonoa faty azy tsy mety tsy ry havana ianao izany misambotra hoe ry havana alao izy entina any am-polisy fa any no tokony hitsara sy hanome izay saza tokony ho anazy fa tsy mety mamono olona fa tsy hoe nanao ratsy izy dia andao izany vonoina koa fa tsy manaiky an'izany tsika fa alao faty any fa olona manao ratsy izany ve tokony mendrika ho velona intsony ohatr'izany tsy ry havana tsy anjaran'ny kristiana tsy tokony ho hita eny amintsika kristiana anie izany rehefa eny amin'ny fiarahamonina eny ka sendra ny zavatra izany ka hoe io koa ianao fa nisan'ny nandray vato nitoraka an'ilay olona izay nanao izay tsy nanota taminareo izy nanao koa hitora-bato azy anina fa misaotsao ny eny amin'ny firenentsika rehefa misy manao ratsy tsy eken'ny olona intsony ilay any amin'ny fitsarana fa tonga dia manao fitsaram-bahoaka satria fa tsy izay tonga any mivoaka ihany izay tonga any mivoaka ihany dia ny eo ihany ny eo kanefa ry havana mbola manana mpitsara lehibe tsika rehefa mbola tsy azotsika atao izany hoe mamono olo izany tsy azo atao izany ny andron'ny testamenta taloha tena natao izany fa tsika efa amin'ny andron'i Jesosy Kristy izao raha tamin'ny andron'ny testamenta taloha na dia manira tsira ray aman-dreny fotsiny ara dia mendrika ny ho faty ozy izy ny ten'Andriamanitra tena mendrika ny vonoina ho faty vao manira tsira ray aman-dreny fotsiny amin'izany fa Jesosy Kristy efa tonga efa nanazava antsika ny tena fahamarinana sy tena fitiavana fa raha ny
tamin'androny testamenta taloha ny ampiarany amin'izao dia be dia be ny olona maty.